Miarabatsika mpiray-tanindrazana amin'izao folafolakandro zao be dia be nareo no niteny hoe mba tokony valiana ihany reny olona midelira sy mitapitapy indrindraindrindra moa le hoe borizano amborazana elanelaka mba nitovy zany zay sy raha valo manana sy raha jelona hoe samy borizano ny zay dia samy amborazana za dia miezako reny re olona tsoriko aminareo za zany tsy miady amin'ny adala zany tsy jere le raha zoky raha milota apakalalany raha zavatra teneny dia ino moa ny dia amalinany reny izy no fatifaty foana amin'ny tezidikany ihany fa zavatra ray tiako tenenina aminareo dia ty efa niteny amo teto hoe misy reo hoe olona zay mamoaka tsaro sy ny karazany manaratsy indraindray moa zany dia hita mihitsy fanaratsiana mampime fa zao fantatra hoe izy ireny amin'izao fotoana zao fantatra mpiravavy izy ndray any Madagasikara miasa amina station d'essence zay ao atsimotsimona tany ao atsimo zany sahina ndrefana mbola tsy teneniko tsara aloha fa pompiste ny asany vehivavy izy dia ndray ny rahavaviny mipetraka aty France aty clandestin izy menakavy na ny adresiny ara sy ny lavatranony fantatray fa zao le izy efatra amin'ny voalohany no niteny hoe za tsy miady amin'ny adala zany tsy miady amina olona fisondrako ny rafana koa satria firenena no resahany eto tsy dia midina ambany loatra amina resaka ohatr' zany fa zao kosa nefany mampitandrina ihany araka ny teniko hoe fantatray ny lavatranonareo fantatray ny toeram-piasanareo fantatra na ny any Madagasikara na ny aty fantatra indrindraindrindra moa le situation le olona tsy manana taratasy aty izy menakavy siokatokana hono dia mody siokatokana dia mody fa za tsy miinteresse anazy zany aloha fa raha ohatra moa ka mbola mikiribiby zareo mandefa an'ireny zavatra reny dia ho avoakako eto aminareo eto ny compte Facebook-ny dia samy zaka zay tiany ho zakainy eo fa miala ndraikitra amin'izao tany mamaivay zao dia miala ndraikitra fa zareo no manana ny safidy raha mbola noho an-tsao ataony izy dia tsy olany zany afaka manao an-tsahony foana izy fa efa fantatra izy pompiste ao amin'ny station d'essence ao akaiky ny tetezana ny filaza azy fa aloha hatreto dia ndray clandestin aty clande moa zany filaza azy fa ho avy ny fotoana raha mbola mizizo zareo dia ho avy ny fotoana amoahana zany avokako eto ny sariny lao hitany vahoaka eto vereto ty olona mpanely tsao isan-karazany ty dia zao zavatra tiako tenenina nisy moa nareo niteny hoe ka ianao niteneny momba ny asa sy ny trano zany ireo olona tsy miafiny oko fantatrareo za tsy miafina za miasa somatsara za mifanerasera amin'ny olona tsy matahotra satria inona ny antony za tia France mipetraka tadidio tsara fa zao zavatra ataoko zao tsy miafina fanjakana frantsay zao ataoko zao tadidio tsara mihitsy zany fanjakana frantsay dia isany manana service de renseignement matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany ankoatra ny israelianina moa zany ninonina zavatra teneniko dia fantany situation fantany position ako fa zao tsy maninona izy satria za tsy mikitikitika ny intérêt amin'ny frantsay za tsy mde mieritreritra zay mombamomba fanjakana frantsay tsy afirako zany Madagasikara ny no manahirana fantatra ny frantsay tsara zany ary isan'ny arovan'ny frantsay zany raha ohatra ka zay tianareo fantatra satria ny activiste amina firenena ohatr' zao activiste moa firevetrony anay zany dia manana fiarovana manokana za tena tsy miafina aminareo fa nisy fotoana hoe miproposena garde du corps fa ho zako hoe tsy tobokinona moa tsy za zany tsy ataoko tsy fantatro fa manana ny fiarovana aty tsy andeha hoe anahirana ny fiainako izy garde du corps siny zany zanga manao ratsy moa sa zanga matahotra nisy tsisy nizy atahorako zany vao mikitika aty iny dia incident diplomatique
ary tadidio fa ny frantsay tsy anaiky an'izany mihitsy hoe olona mipetraka eto aminy mandohetra eto aminy a no kitikitianao amina raison politika, tsy anaiky an'izany ny frantsay, tadidio zany. Ary reo mpitondra fanjakan'ireo mahalala an'izany tsara, fantany tsara mihitsy hoe inona ny sazy azo an'le firenena moa, indrindra moa reo olona mpandeha miantsena ty sy misekoseko mandeha makaty manao ny ino izy ty, manao shopping ozy amin'ny filaza azy zay, fa tonga reo vao tonga ty de mihinana. Ny frantsay tsy misangisangy am'izany, ampinaniny zay fatany mampamahamahana azy fa hoe maniraka sy ny any ambadika any zany. Frantsay tsy misangisangy am'izany. Fa indrindraindrindra koa ny frantsay de membre ny Union Européenne. Ny Union Européenne am'izao mbola mandray anjara betsaka amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa-panjakana malagasy. Ka raha frantsay zany kitikitianao ny olona mipetraka ao aminy a, de miteny anareo tonga de tapaka daholo ny karamam-piasa-panjakana sy nrehetrarehetra, ary ho antaidy ozy izy mifiteny azy zay zay olona commanditaire an'izany zavatra zany, sy efa mazava be iny fa tsy asiako olana ny am'izany. Zay mahatonga na miteny anareo hoe anizaniza maneho hevitra ty, nampanohana ny fitondrana io, nampanohatra ny fitondrana io a, de tsy any danger izy. Aty zany tsy azo anaovana an'izany. Ohatra zao misy an'le razoky mitapitapina anao menasy iny, de misy miteny mba mametrapo lainto zavy re olona de ndeha ady amin'ny atala zavatra nitarehany ariva nasehony ene, de mazava be raha ohatra zany hoe misy, raha ohatra aloha hoe tena mitady ahy izy a, iny mety hifanena tampoka ihany raha indrazokisy kosa aloha aloha ime, fa tsy olan'izany. Fa raha ohatra reny olona reny zany le mitony tena tahaka ny lolo fotsy, rehefa anao menasy any a de aza mba mampiseho tava raha zoko fa manjary raha isy potsiny ohatry ny lolo fotsy eo anao a, fa tsy za tsy andeha hitory anao zany, tsy olona maivana be anao, tsy andeha andany andro hitory anao zany a. Fa zay fotsiny tiako tenenina aminareo hoe zao zavatra ataoko zao a, de ao anatin'ny lalàna frantsay a no miaro ahy, satria activiste amin'ny filazan'izao, ary za tsy activiste amin'ny teniteny foana fa zavatra misy porofoana ny lazaiko. Dikan'izay a tsisy tokony hamahamana anazy, za tsy hoe za tsy mbola nanompa na inona hoe za zao raha ohatra ny teny endreny hoe alainay fa fitondrana io, zany tsy midika hoe mpanonga-panjakana, satria tsy misy fanjakana ao Madagasikara, tsy misy fanjakana ao. Mpisandoka fotsiny reo fa tsy mpitondra fanjakana reo. Zany hoe tsy aminay zany tsisy fanjakana hoe ara-dalàna, tsy mbola fanjakana legaly io, ary tsy nisy ery an'izao tontolo zao nanaiky an'io zany, sady tsy légitime io satria tsisy vahoaka ny fidy an'ireo. Fa io moa zay le politika de hoe ana, fa iza raha miteny hoe alainay fitondrana io a, tsy niteny mihitsy andeha hanonga-panjakana. Tsisy fanjakana zany ao, ka iza ny fanjakana onganao ao, fa hanala amin'ny mafiasy mpisandoka no ataonay, ary tsy maintsy ho vitanay zany, mbola verika ety any. Fa za manana reo hoe tsy manara-dalàna sy tsy manara-dalàna zao de reo olona reo milaza izy fa intérim hono, intérim izy nisy intérim fito volana. Le filoha zany mbola rajoelona ne zany filoha Madagasikara am'izao fotoana zao, ary zareo ary zany manaiky an'izany. Donc zany a tsy manana fahefana mihitsy ry zareo am'izao fotoana zao hanao ny zavatra ataon'io, fa atao contre parenthèse fotsiny zay zavatra zay mahatonga miteny hoe za aloha tsy miady amin'ny adaly. Nisy an'le razoky iny moa efa niteneniko, razoky artiste zay fotsiny ahy aza sous-estimena ho ahy le olona, fa ny problème mantsy zao de avadika, tena ny problème kely fotsiny avadika adipoko ty resaky ty. Za tena niteny anareo mihitsy, mbola tsy niresaka adipoko, tsy niresaka foko mihitsy ateto, tsy niresaka volokoditra, satria tena mahasarotiny azy zany malagasy zany, na avaiza anao na avaiza mahasarotiny azy zany. Ary firaisakina amin'ny malagasy a zavatra mahasarotiny azy, satria raha raikitra ny adipoko ao zay ezahany hafa voizina am'izao fotoana zao, na ny amin'ny voatany na ny any amin'ny sisitany, na miezaka amin'ny, satria zay ny ataon'reto fitondrana jilamboto, reto fitaovana zao manao adipoko izy, mba hoe raha ohatra ka tsy voatana ihany ato de anao mba ary vongainao tafavoaka velona zany nosy any Madagasikara de izy mitetitetiky ny iady atranonao. Fa ny problème nreto olona mivoy adipoko reto mantsy de misy complexe d'infériorité. Ao no miresaka loka volokoditra, ao no miresaka hoe zay zao, zay ny samborina siny. Fa taiza moa ny mbola niteny hoe tsy maintsy ambany andro, na tsy maintsy mera, na tsy maintsy betsileo no mitondra eo. Ameky skopo nareo ary zay tianareo olona vany anindrana
avy any amin'ny faritany no miaraka aminay ary izay no apetraka eo. Zay scoop zay tsy misy mihitsy olona avy eo ampovoatany, tsy misy za tsy miasa saina am'zany. Samyama voatany ane na rajoelona na ravalomanana fa nanohatra zay tiako atongavanao amitsika zany hoe io aza manakiry tapidirin'ny olona amin'io resaka adipoko itsika. Misy moa miteny any hoe 700 voasambotra merina sy ny karazany, mety marina zany fa aloha tsy mivoy an'izany tsika satria ny antony izay zavatra zay le pitikafo mety andrehatra ary apirodana ny Madagasikara io fa tsisy tafavoaka velona zany eo raha misy adipoko Madagasikara. Aza manaraka an'ireny dondrona sy donto olon'olom-pona reny nareo fa nany ao avy Antananarivo nany avany anindrana ka mivoy an'izany hoe resaka federalisme sy resaka hoe bourgeois sy tanindrana zany reny ny atao hoe fahavalom-bahoaka, fahavalom-pirenena hiteraka loza. Za raha manenjika ny Mikael sisy idirany mahafoko azy mihitsy na inona mihitsy aferako zany, misy miaraka aminy eo ny voatany inona nareko an'izany tsy mandany andro an'izany fa mafia ataony. Raha karana kosa aloha ny teneninareo, za tsy mitsitsy ny karana mafia zany, za tsy mitsitsy an'ireo zany. Marina aloha hoe misy karana tsy voatery na karana mivarotra masikita ve ohatra de hoe enjehana, tsy any le izy fa karana mafia ny resahantsika eto. Reo kosa aloha tsy raha za aloha de tsy afabely zany reo, zay fotsiny. Ry Daiavy tsy afabely zany reo, zay fotsiny tiako tenenina aminareo mba ampitony ny sainareo fa za tsy manana asa, tsy matahotra, za tsy miafina, za eto France, eto amin'ny Ile-de-France fantatro tsisy za tsy miafina zany ny asako. Na teneninao hoe aria miasa tsy olona namiko zany fa andramo aloha anao ve ilana ady de hitatsika eo za tsy matahotra zany ka aza mananareo. Zay ny tiako tenenina androany fa za tena miteny anareo mbola mafisika any, tsy mila raha mandrika tsony io fa tsy maintsy hazonay io fa tsy misy vahoaka isy lalatradrazany tsony, tsy misy zany. Za no miteny anareo an'izany, tsy misy voafandrika an'izany tsony ampy zay raha nalatsaka ny vahoaka natao tohatra fiakaran'izay. Raha zay no tianareo fantatra fa tsy andeha ampiasa anareo vahoaka akory zay hoe andao hitolona indray nareo de ametraka olona no fa io tsy maintsy hazonay. Zay fa de Madagasikara amin'ny Malagasy.